La 4G Batelma vous présente Nivava. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna mahazo Arahinao ny fampalalamba vao miaraka amin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Mba ho fafinarita ny fampalalamba vao ho arahinao miaraka amin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Mitohy hatrany ny tolo-bahoaka ho an'ny fanovana androany nanamafy ny tokony halan'ny ministra HVM ireo solo-mavomboaka sy ny mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo isan'izany ministra ny fampianarana ambony. Mitovy ny takiny ireo sindikany mpiasan'ny ministera maro amin'ny tsy tokony hanomezana toerana ny HVM. Fandrebirebena fotsiny ihany ny fanoloana olona raha mbola HVM no apetraka eo hoy izy ireo. Miverina miasa antsokosoko indray ireo vahiny mitrandraka volamena amin'ny kominina Voilava Mananjary. Nanao fihetsiketsehana manoloana izany ireo vahoaka tonga nijery ny zava-misy ihany koa ny eo anivon'ny CNIDH. Mihamaro ny olona mandray anjara tamin'ny hetsika fanomezan-drà maimaimpona mandritry ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanomezan-drà androany teny amin'ny hôpitaly HGRA. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanatanteraka fihetsiketsehana an-dalambe ireo vahoaka any Argentina mitaky ny andaniany ireo solo-mavomboaka any an-toerana ny lalàna mamela malalaka ny fahafahana manala zaza. Ny andindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko kilasy tompoko vava manasanao ary anaraka ny fampalalam-boan'ny Kolo TV hatramin'ny farany anibontsika ny vaovao dia mitohy hatramin'ny tolom-bahoaka ho an'ny fanovana androany nanamafy ny tokony halan'ny ireo ministra HVM ireo solo-mavomboaka sy ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo isan'izany ministry ny fampianarana ambony. Fanadiny Michela Ranarjo. Androany, araky ny efa tapaka teny amin'ny kianja ny 13 May omaly, teny Akatso ny fampitoany ireo solo-mavomboaka sy ireo mpianatra Akatso. Iray ihany no antony ny fitakiana ny fialan'ny ministry ny fampianarana ambony, izay HVM ary mbola naverina teo amin'ny toerany. Tokony tamin'ny roa atoandro tonga teny amin'ny ministera ny fampianarana ambony teny fiadanana Tsimbazaza izy ireo. Raha nita teny atoerana, mpitandro ny filaminana maro no efa niodidina ny ministera. Na izany aza, tafitra tao anatiny ihany ny solo-mavomboaka solitena sy ireo solitena ny mpianatra Akatso. Anrava ny gouvernemanta ray manontolo izy. Gouvernemanta rava tsy possible tsony averina ndray mandeha, averina hitondra antsika malagasy fa fanitsakitsahana lala-panorenana zany. Insulte amintsika vahoaka malagasy. Asakasaky izay député, asakasaky izay olon-kafa any miara kombakomba anitsakitsaka lala-panorenana hanimbazimbasika vahoaka malagasy. Miandry tsika na anatin'ny folo alinda io na ny mpitondra politika io ka manomboka ny masinandro androany tsy tokony hiverina hiasa aty tsony madame le ministre. Mangataka izay ny fitondram-panjakana indrindra ianao monsieur le premier ministre. Ovao io fanapahan-kevitra ny raisinareo io. Afaka manao remaniement nareo. Raha tsy zany mangatafa metra-pialana ianao monsieur le premier ministre. Tsy ekena raha ny fanazavan'ireo mpianatra ny mbola hiverena ny ministra Rasoazanany Ramonika amin'ny maha-ministra azy. Maro raha ny fanazavana hatrany ny fitakian'ny mpianatra izay anodiny ity farany fanina. Tao anatin'ny nandritra ny fotoana izay nitondrany madame le ministre dia maro ireo fitakiana sy fitarainana no hitinay fa tsy nisy voava. Araka mijery ihany koa ny zava-misy ny anjerimanontolo na ny frais pédagogique zany, na ny mesure d'accompagnement amin'ny système LMD zany, na ny resaka vatsim-pianarana, na ny cité an'ny mpianatra dia hita fa tena natao anjorom-bala ny université mpanjakana. Tokony hafaka natao tsara ny natanteraka sy
nanomevahana sy nanomilanja ny mpianatra satria ny mpianatra université no avin'izao firenena zany ka noho izany dia tsy mila ny fiverenan'ny madame le ministre ato amin'ity ministère eto intsony zahay. Raha ny fantatra nisy ny valandresaka nataon'ity ministra voakasiky ny fitakin'ity io arivo io. Valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay vao antsiany. Laza izy fa tsy ala amin'ny toerana nanendrena azy. Hatreto aloha itoy ny tolom-bahoaka ho an'ny fanovana. Izy ohatra hoe ny mahazo arivo ny solombavamboaka sy ireo vahoaka manao ny tolona ho an'ny fanovana rampitso. Araka ny nambariny ny solombavamboaka ho an'ny fanovana androany tena amin'ny kianjany 13 Mey fanadiny mianta Randrianaivo. Nytoy teo amin'ny kianjany 13 Mey ny tolom-bahoaka ho an'ny fanovana taorian'ny fizotra ny solombavamboaka ny fanovana sy ny mpianatra akato teny amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony io atoandro io. Manamafy ny tsy fanikan'ireo ministra HVM rehetra handrafitra ny gouvernemanta ny vahoaka miaraka amin'ny solombavamboaka ho an'ny fanovana sy ny sendikan'ny mpiasa. Izotra hoe ny mahazo arivo araka izany mpitolona rehetra raha mpitso maraina araka ny tapaka teto amin'ny 13 Mey. Farapitso tsika tompoko vavy sy tompoko lahy. Député Todiarno mitarika ho an'ny mahazo arivo atsika rapitso. Santarika Sambory monsieur le premier ministre. Zay tsy tarika korontana atsika fa angataka monsieur le premier ministre anaisotra tsy misy atakandro an'ireo ministra HVM mandoto ny firenena malagasy. Zay sa tsy zay? Iaraka aminay na resa tsy iaraka? Eto depara rapitso. Eto depara atsika rapitso. Saika voasambotro paster Androany. Saika voasambotro. Isaorantsika Andriamanitra fa tsy voasambotro izy. Ampy zato mahery ny Moreg Androany. Fa soa ihany tsy natahotra atsika tsy zany. Fa rapitso io mety ho efajato na dimanjato. Fa eo amizay hitatsika satria gouvernemanta tia dia gouvernemantany mapara. Gouvernemantany voaka teto miaraka taminay. Raha misambotra atsika ny Moreg rapitso fanontaniana ngeza be mipetraka. Iza misambotra atsika zay tsy manaiky ny zavamisy amin'izao fotoana izao, zay mbola mitaky fialany rajao, zay mitaky fandravana sy fanesorana ny ministra HVM miara-mihetsika eran'ny Madagasikara rehetrarehetra rapitso. Fa izahay koa ao santea dia miantso atsika vahoaka alohan'ny andehanana any mahazo arivo akaiky kely Amboda. Ititsika Amboda ve fitinina ny dinana azy. Efreto amin'ny tendako reto ny adina azy. Iditsika io aleo raha tratratsika ary le ministra ina samboritsika dia entsika ty. Miantso anareo vahoaka, miantso anareo député zay. Zay dia tsy matao maso miaina zany, tsy matao lovaty. Prova lovaty Androany. Ika zay olona mitolony bandy io. Vaky Androany lo io. Raha mahita Nanamafy ny fahavononana tsy hanajano any tolona hatramin'ny farany ny mpitolona rety an-toerana raha tsy mivaly avokoa ny fitakiana rehetra tahaka ny fanesorana ny filoham-pirenena sy ireo HVM eo amin'ny fitondrana. Namitandrina ny Prime Ministre ny solombavamboaka maneho ny hetsika ny tsy tokony hanarany ny baiko ny filoham-pirenena ary amela malalaka ny vahoaka hanao ny fitakiana tsy sy ny sakatsakana amin'ny alalan'ireo mpitandro ny filaminana. Fa zany indray miteny anao Androany, manaova ianao démission dia ny Androany na rapitso amin'ity herinandro ity. Fa io vahoaka io efa tsy voakalme tsony. Efa nasine soltena niaraka aminareo any amin'ny gouvernement fa jereo le vahoaka fa vao maitizitra. Mba manaova lecture politique amin'izao zavatra misy zao, amin'izao situation zao. Mba nisy olona nianatra ihany ao aminao fa vao may miahenjana nge le izy. Vao may miahenjana nge le tolom-bahoaka.
vao hoe masiaky le vahoaky amin'ny fotoa zao teneny antsika zao hafatra koa ho an'ny premier ministre ao anatin'ilay didim-pitsarana navoakany ACC dia karazana feuille de route le izy iny zany a no lalana tokony andehanan'le premier ministre ao anatin'ny feuille de route a dia miteny amin'ny article 5 iny amin'le didim-pitsarana hoe tsy azo alay ny filoham-pirenena ianao ny tiany tenenina amin'iny dia manao référence izy amin'ny article 54 hoe ny filoham-pirenena no afaka manala anao teo dikan'izay dia tsotra amin'ny lalam-panorenana zany a misy article 103 amin'ny lalam-panorenana dia afaka manome fahefana ny député hanao motion de censure hifidy motion de censure dikan'izay ndre matao premier ministre efa namena fotoana anao io iasanao a rehefa tsy tafavoakanao io baolina io a dia mametraka koa ianao fialana zahay maparina nametraka anao ao a fa zahay kosa tsy anao kolikoly zahay kosa tsy aro ny sezanao raha mbola mitaraina reto vahoaka reto raha mbola misy vahoaka enjehinareo tompo-pahefana feny ianao a chef de l'administration ianao matoa zany a misy hémorrague matoa misy gendarme misy miaramila mbola manenjika ny reto vahoaka reto dia anao ny premier responsable monsieur Tsay etsekilan'izany nambaran'izy ireo fa misy hatrany teriterika sain'ny ministra mpomba ny fitondrana tao ahafana mampiato ity tolom-bahoaka ho an'ny fanovana ity revena ny actionnareo Facebook rehetrarehetra j'aime be dia be ho anareo Facebook rehetrarehetra miaro an'ity tolona ty zay rehefa manao j'aime manao like ho anareo koa ny député rehetrarehetra zany zay manohana an'izao tolom-bahoaka zao tompo lasy tompo vavy sorato mitovy ny takiny ireo syndicat-ny mpiasan'ny ministera maro amin'ny tsy tokony hanomezana toerana ny HVM fandrebirebena fotsiny ihany ny fanoloana olona raha mbola HVM no apetraka eo hoy izy ireo Mikael Ramarona. Tamin'ny valora alina omaly no natao ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra vaovao Maharanty Jean de Dieu sy ny ministra teo aloha Rakotomamonjy André Patrick. Famindram-pahefana izay mahagaga ny maro ny amin'ny antony nanatanterahana izany amin'ny andro alina. Raha tamin'ity maraina ity nosakanan'ireo mpiasa tamin'ity fiara vaventy iray ity ny lalina miditra ao amin'ny ministera izay mazava fa tsy mila ny ministra izay efa tsy naomby tany amin'ny ministera hafa izy ireo raha ny fanazavana. Avy aiza ilay ministra teo aloha dia inona ny zavatra nisy tao amin'ny ministera io dia izay angambany fantatry ny rehetrarehetra ny zavatra nisy tao anatin'ny ministera io dia mba tsy isin'izay aty aminay zay no antony mahatonga anay hoe aleo misoroka toy izay mitsabo resaka politika eto anatin'ity zavatra ity eto fa ny olona mitarika dia conviction ny mpiasa rehetrarehetra io zavatra io tsy misy olona niterena teto ny fitakinay dia tsotra ihany démission izy dia manolotra olo-kafa zareo zay tsy mametraka problème amina olona iza ny apetrany eo na iza fa izy fotsiny tsy mety aminay mpiara-miasa aleo antaniko aloha ny mpiara-miasa mety amintsika ve izy zay ngamba ny amaranako azy. Mitovy ary tsy mila izay ministra SVM izay ihany koa ireo eo anivony FM2F na ireo syndicat ny mpampianatra raha mbola mitoy izao dia inona ny mety isin'ny taona fotsy ho hatrany izy ireo. Tsy mety aminay ny mbola fametrahana ministra SVM ao amin'io ministère de l'éducation nationale io. Ny FM2F dia manamafy fa mety hisy ny taona fotsy raha miziriziry amin'ny heviny ireo ministra SVM ireo indrindra fa ny ao amin'io fampianarana io. Miantso antsika rehetra izay nametrahany izao fitondram-panjakana zao ministra tsy mifanaraka amin'izay efa nitadiavintsika teny an-kianja indrindra fa ministra SVM izay efa nalony olona ka mbola ho averina amin'ny toerany amin'izao fotoana zao. Ankoatra izay noho ny mety fisian'ny famonoana afo ataon'ireo tompon'andraikitra isan-karazany amin'ny hetsika sindikaly dia tsy maintsy nanova paikady ireo sindika hafa toy ny teo anivon'ny faditsiranana.
ary mbola itenenanay foana hoe tsy manaiky kosa izahay ny tsy enonana zany syndicat zany satria everinay fa famonoana firenena ny famelana syndicat izay ekina ny toe-karem-pirenena igrevy mandritry ny fotoana maharitra tsy considérena dia zay zany no itenenanay andreo namana rehetrarehetra izay any amin'ny faritra rehetrarehetra mahita an'izao zavatra zao no hoe mitoy ny tolona ary ho amafisitsika zany tolona zany amin'ny taktika stratégie vaovao ny itondrana an'izay tolona izay. Hatreto tsy misy na minisitra namaly ny fitakiana ireo syndicat ny mpiasa ireo ka antony nanamafisan'izy ireo ny fitakiana hatramin'izao. Mbola itony hetsika ary tsy misy ny fiverenana ny mpiasa miasa raha tsy mivaly ny fitakiana. Manoloana ny toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena mitaky fitoniana ary mangataka fifanolozan-kevitra amin'ireo ankolafikery rehetra ny Prime Ministre ny firosona amin'ny fifidianana amana ny olana eto amintsika ny tanjona ho izy ny Prime Ministre izay nanamafy fa amoaka tsy ho ela ny daty mpifidianana fanampanazavana. Androany ny fiankevitry ny gouvernemanta voalohany nandaminana ny fomba fiasa eo anivon'ny gouvernemanta, nandaminana ny firafitry ny gouvernemanta satria tsapanareo fa misy miova kely ny gouvernemanta sisy ary ny fanarana amin'izay hoe inona ny fomba ahafahantsika mametrika izay fitoniana zany eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny zavatra maika dia ny fifampiresana eo amin'ny CENI sy ny gouvernemanta mba ahafahantsika mamoaka amin'ny fotoana tena mamety azy ny daty mpifidianana. Ny tenako dia manome toky anareo fa ny gouvernemanta izay tariko dia ametrika ho laharam-pahamena amin'ny fotoana fohy dia fohy ny daty mpifidianana mba ahafahan'ny malagasy rehetrarehetra manala oviana tokoa no avantsika an'izany. Zay no laharam-pahamena misy ka ataoko fa rehefa vita ny fampidinina ny consultation rehetrarehetra mahakasika an'izany dia tsy ho ela tsony dia ampahafantarina zany hoe oviana anaovantsika fifidianana ny finoan'ny repoblika eto Madagasikara zany amin'ity taona ity. Mitonitolona ho an'ireo mpampianatra any Toliara nanao filaharam-be izy ireo noentina nanehoana ny firaisan-kina. Tsy vahaolana ho azy ireo ihany koa ny fanendrenan'ny ministry ny fanabeazana izay avy amin'ny antoko HVM fa enehoana izany antsara avy hatrany ary arahoary. Takiny bentanana sy ireo vahoaka ao amin'ny commune Ambohitsilaozana distrikany Ambatondrazaka ny iverenan'ny tanin'ny université izay nalain'ny fitondrana HVM taky ny fialan'ny ministry ny fampianarana ambony ihany koa izy ireo fanadina Henri Florian. Mitaky hatramin'ny fanesorana ireo ministra HVM ny vahoaka, ireo mpitolona ho an'ny fanovana sy ireo solombavambahoaka indrindra ny vahoaka any amin'ny faritra Ambatondrazaka. Velony taraina ihany koa ireo mponina any amin'ny commune Ambohitsilaozana distrikana Ambatondrazaka ankehitriny amin'ny fiverenan'ny ministra Rasoa Zananira Marie Monique ho ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay nakanontany orenan'ny université any an-toerana. Ho an'ny
ministera fampianarana ambony le Ramatoa Zananiera. Misy université naorina tamin'ny andron'ny Tete Zamita ao Ambohitsilaza na Ambatondrazaka. Manana velaran-tany 2,3 hektara miaraka amin'ny foto-drafitrasa zay efa ara-dalàna satria vita borina tamin'ny taona 2014. Rehefa tonga Ramatoa Rosoa Zananiera nilainy arivo rakotovory foto-drafitrasa sy trano reo ary dia noravanany ny université any amin'ny tranopokon'olona ny mianatra ny mpianatra amin'izao fotoana zao. Niady zay mba ho amin'izao tolona zao niverenan'le université kanefa indrisy mbola le Ramatoa ihany niverina. Noho izany miantso ny zanaka loatra mangoro mipetraka ty Antananarivo. Andao resika hitsangana e, andao hitolona, anao zay tsy verenany Ramatoa io intsony fa loza mitatao antsika loatra mangoro io. Takina araka izany ny amerenana ny tany 2,3 hektara sy ireo foto-drafitrasa rehetra amin'ny université n'Ambohitsilaozana izay nalain'ny fanjakana. Ankoatran'ny ministeran'ny fampianarana ambony, mitaraina ihany koa izy ireo amin'ny mbola intantanan'ny ministra ny fambolena ao amin'ity gouvernemanta ity. Asika ny ministeran'ny fambolena sopotsy Madagasikara loatra mangoro hatramin'izay ary marina zany. Amin'izao efa ho lasany Antsirabe sopotra io hafa barakatsika eo. Zao mbola naverina koa le ministra ny fambolena ary ny tena mampalahelo dia zao efa namono gisa misy le directeur régional fa tafaverina le ministra. Mitaky fiovana ny vahoaka malagasy, tsy ekena intsony ny fiverenan'ireo ministra HVM izay nampitondra fahorinan'ny vahoaka. Takian'ny vahoaka Ambohitsilaozana ihany koa ny amerenana ny tanin'ny université izay nalain'ny fitondrana HVM. Any amin'ny faritra izay hatrany dia niverina miasa antsokosoko indray ireo vahiny mitranaka volamena amin'ny commune Vohilava Mananjary. Nafetsiketsehana manoloana izany ireo vahoaka. Toga nijery ny zava-misy ihany koa ny anivon'ny CNIDH. Iona Saina. Miverina mitrandraka antsokosoko ireo volamena ao amin'ny commune Vohilava, distrikany Mananjary indray ny orinasa vahiny nanomboka ny herinandro lasa teo. Fitrandrana izay tsy manara-dalàna antony nanakatona ny fanjakana azy ny taona 17 sy 2000. Nanantanteraka fihetsiketsehana ho fanoherana izany ireo vahoaka any an-toerana nanomboka ny herinandro lasa teo. Tonga teny an-toerana ny mpikambana teo anivon'ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme notariny ny filohany nijery ny zava-misy marina eny fotony. Voahitsakitsaka ny zon'olombelona raha nambaran'ny CNIDH. Fa le hita zany fa hoe misy foana le tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena ka zaho tsy laza hoe rapitso na rafaka pitso no mety hivaly zao fitakianareo zao zay veriray fa tena mitombona tanteraka fa zay kosa zany dia tsy maintsy mampiakatra ny teny makany amin'ny fitondram-panjakana sy mba ny tontolo iainana sy mba arak'izany koa ny fahasalamantsika tsy netsika ihany zany fa hatramin'ny taranaka mbola ho avy zay zavatra zay zany dia tena hoe tsy azo ekena fa anisan'ny zon'olombelona vohitsakitsaka. Manararoatra ny toedraraha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ity orinasa vahiny ity hoy ireo mponina antony izao fitrandrahana antsokosoko izao indray. Amin'ny maray aman-dreny eny dia tena sahirana dia sahirana misy ny atao fa hoe vahoaka amin'ireo renireny saky ireo dia hitrandrahan'ireo sinoa ireo ny volamena satria io ny andro fivelomany ny atao hoe taranaka mampara fa indrindra io koa ny zany mba ahitana an'ireo ray aman-dreny zay mampianatra ny zany agnifanany atao hoe école agny amin'ny fampianarana ka noho izany zavatra zany dia ohatra ny tegna tsy agneky misy ny atao fa hoe esan'ireo sinoa ireo na gasy fa ho an'ny tegnany fa tsy ho an'ny vahoaka manontolo dia tsy agneky misy. Maro ireo voka-dratsiny fitandrana ity hoy Ralay Paul Ampanjaka. Fa maro ny mpitondra fanjakana tonga taty ary zany tena mampalahelo anay vahoaka satria tonga aty ary zareo dia milaza an'io mamidy an'io fosiny nefa rehefa avy midy io raha io misokatra tsy hitanay vahoaka zao na dia esy olo tegna mpanjakana an-toerana azy sy mahita zany zavatra mampalahelo anay fitondra mpanjakana ankehitriny io zao dia efa tamin'ny aly talaty dia gagao ary iaho aza sy nino tamin'izay fotoana zay hoe miasa tokoatra raha io miasa ka ahoana ary ka zany fanekena teo anefa dia hoe sy misokatra io raha sy miantso ny mpitondra fanjakana say fokon'olona an-toerana izy nefa io raha io ary efa ary iaho gaga mahita an'izao
efa niasa maro tetsy ny plasin'ray ty zao zo efa nikisaky ry rehefa nentina teto amin'ny fampalalam-baovao sy tanatin'ny fandaharana lalino ny mahakasika ny fitrandrana volamena ataon'ny orinasa makilay simgna ao amin'ny komuna Voilava Mananjary nakato ny fanjakana ny toeram-pitrandrana sy ireo drag agode izao anefa mitrandraka mangina indray ity orinasa ity antony anaovan'ireo mpona any an-toerana antsoavo amin'ny tompona andraikitra isanambaratongany toy ny famefena tsy ara-dalàna tany etsy anosy am-pantsakana dia manilika andraikitra ny komuna Antananarivo renivohitra ary milaza fa ny M2Pat no miandraikitra ny raharaha fananatany mihoatra ny 500 metatra torajo fanadidina. Ity takela-by fahazahon-dalana na permis de construire ity no nolazainy teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra fa tsy manara-dalàna ary nilazan'izy ireo fa andray andraikitra mahakasika izany izy ireo. Mbola tsy hita taratra hatramin'izao anefa nivokatry ny fanadihadiana nataon'ny komuna teny anivon'ny fokontany Ampatsakana. Ankehitriny anefa dia misy ny olona mandrafitra tamboho biriky eny an-toerana. Raha tonga nangatam-panazavana teny anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra ny mpanao gazety dia mbola narirariran'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny komuna indray. Nilaza izy ireo fa tsy anjaran'ny komuna Antananarivo renivohitra ny miandraikitra ny fananantany mihoatra ny 500 metatra toradroa fa ny eo anivon'ny M2Pat. Ilay toerana nefa dia tombanana ho latsaka izany. Misy fahataramaky mifangy construction misy étage no zany avao. Tena voatra ny compétences io tonga di M2Pat tsisy tirana. Lasaky ny 500 zany dia ny commune fa plus de 500 ça fait commune fa M2Pat. Fa ny vao commune c'est procédure ty zany efa mandamina ny commune hoe atraiza rano fa mety fahatarana zanany zany mety amin'ny M2Pat Fangamo zany eny ampanamboana le tetikasa tsy fantatra mazava hoe mety ohatry ny ahoana ny angeza le construction. Tsy mandanao teo amin'ny commune raha tonga dia tetikasa lehibe. Azao zany izy amin'ny tetikasa lehibe tonga dia tsy mandany commune intsony fa tonga dia ministère mihitsy. Raha tsy ivona, nilaza ny teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra fa andray fepetra mikasika ity famefena tsy ara-dalàna ity. Ankehitriny anefa ahilika izy ireo any amin'ny M2Pat ny raharaha. Araka izany, mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny tena marina amin'ity raharaha famefena tany tsy misy fahazahon-dalana ity izay etsy anosy Ampatsakana. Andrasana araka izany ny fanazavana hoentin'ny eo anivon'ny M2Pat manoloana ny trangan-javatra tahaka izao. Mitoy ny fanadihadiana ho arahantsika eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV FM ihany ny toy ny raharaha. Tonga amin'ny fotoana natokany Cool TV ampahafantarina anao ny dokam-barotra samihafa izao manasanao ary anaraka izany alohany anoizantsika ny vaovao anatin'izany no iresadresaka amin'ny Samuel Esika eo ihany koa ny tolotra izay omeny Hexagone amin'izao fetiny iray izao rehefa avy eo ary. Fetindray mandritry ny herinandro be zao miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Zoma 10 Jony lalaova miaraka aminay Loka Goavana no sariana ao amin'ny fandarana Sokola sy Kloiny. Afantaranao fomba fandraisana anjara ary ao tsy tapaka ny pejin'ny Cool TV FM ary ny fandarana Sokola sy Kloiny. Ny lalaova dia mazahoa Loka Goavana ho an'ny dady. Powerbank sy kit Bluetooth avy amin'ny Iris Multimédia. Bon de restauration ho an'olona efatra ao amin'ny Pastahit la City. Bon d'achat na solomaso ao amin'ny Arivo Optique. Cool TV Cool FM Dimtan. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety andraro sy tsara lalàna mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato be zao amin'ny karazana entana maro mandritra ny volana jona io arana ianareo fangaza ihany mahazo tapakila isaky ny mahafeny vidin'entana 10 metsy ariary ny azo eo akitelo a tombo vitany loka mety ho azo bon d'achat 10 metsy ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary de loge eo ihany fisariana ny 30 jona amin'ny 1 ora Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendances et stylés. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion,
jusqu'au 30 juin 2018. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Misava bavongdray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine. Amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fera indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vadana sy saina, eny fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. J'aime particulièrement ce passage dans le livre, parce que les aventures de notre héros nous amènent ici à nous pencher sur certains de nos mots de vocabulaire de la semaine, qui se trouvent être mes préférés, figurez-vous. À ce stade de l'histoire, notre héros est... il est aux anges. Il peut me montrer de quoi on a l'air quand on est aux anges. C'est très bien, Patrick. Voilà, c'est ça, Bobby. Excellent. J'aurais tellement aimé que ce soit un nouveau client potentiel dont j'aurais pu m'occuper. Et non, c'était seulement le coiffeur. Ça se coupe, ces trucs-là. Ils retouchent les côtés. T'es toujours d'accord pour que je passe utiliser la buanderie de ton immeuble? Ils ont encore augmenté leurs tarifs dans ma laverie. Tu sais que tu es toujours la bienvenue dans mon immeuble. Pendant encore 2 mois, en tout cas. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsisy vina amintsika ny vahiny androany dia ny mpanakanto Samuel izay sady tompona ndraikitra eo anivon'ny be mozika miarabanao tonga so eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Miarabanao c'était miarabany any andrano rehetrarehetra manahoana daholo. Aminao hoe ao anatin'ny be mozika zay na anisan'ny mpikarakara inona zavatra karakarainareo amin'izao? Ny hetsika karakaraina amin'izao dia ny carnaval de Madagascar. Hetsika atao isan-taona moa zany izy io iarahana amin'ny oro-tanàna ny ofisy paritra ny fizahatany zany. Hetsika faefatra, andiany faefatra ny amin'ity taona ity. Niova kely ny toerana satria raha nahazatra hatramin'izay tetsy anoloan'ny lapan'ny tanàna zany no natao dia niova kely any Mahamasina izy amin'ity taona ity zany. Ny asabotsy sy ny lahady ho avy zao 16 sy 17 juin zany. Sabotsy sy lahady ho avy zao inona atao lary no hita ao inona ny mampiavaka? Amin'ny maha-carnaval anazy aloha zany voalohany indrindra dia misy an'le grande parade na le diabe ny kolotsaina hozy izay ampisehoan'le faritra 2020 ny vakoka sy ny kolotsaina zany miainga avy any amin'ny biblioteka nationale izy io isaky ny amin'ny 20 eo hatramin'ny 2 eo le tena carnaval zany. Dia ankoatran'izay misy ny trano eva isan-karazany, misy ny kilalao, ny tsakitsaky, n'inona sy ny zavatra asehoan'ireo le mpampiranty avy any amin'ny faritra zany. Mariko fa tonga daholo ny faritra 2020. Dia ny lehibe indrindra koa zany dia ny fampisehoana maimaimpoana. Ny sabotsy iarahana amin'ny mage 4 dia ny lahady iarahana amin'ny Samuel. Dia inona ary ny tena tanjon'ny ity carnaval de Madagascar? Ny tena tanjon'ny carnaval de Madagascar zany dia voalohany indrindra fampifantarana ny malagasy eto an-tanàna hoe manahoana ny resaka fizahatany. Efa satria tsika zany rehefa mitsangatsangana dia ohatran'ny toerana efa mahazatra foana
dia nefa ny be dia be ny faritra azo tsy diany eto Madagasikara fotoana ray io zany ahafahanao manandrana zavatra hafa mahita zavatra hafa ohatrohatran'izay dia moa koa zany ahafahany eto Antananarivo koa mampiseho amin'ny avany amin'ny faritany hoe inona koa ny ananantsika eto zany satria be dia be ny tsy be dia be ny zavatra eto Antananarivo ohatrany lasa fandalovana fotsiny eto ny tena marina. Olona voafantina ihany ve zany manao le carnaval io sa hoe misy olotsotra ny manao ny manatanteraka an'le grande parade aloha zany misy fanomanana mazava ho azy satria misy déguisement misy zavatra isan-karazany fa ny olotsotra zany afaka mijery fa afaka mandray anjara amina taranja be dia be ny olotsotra satria be dia be ny animation tranga ao. Ahoana kosa ary ny fandaminana satria ianao miteny teo hoe misy parady lehibe ho atao donc zany mandeha eny amin'ny lalana eny ahoana ny fanapahana ny lalana ny lalana aloha zany tsy dia tena hoe tapaka be dia manahoana aloha zany hoe raha vaty anosy ianao zany ka andeha ho any amin'ny palais des sports ohatra dia somary mihodina kely tsy tapaka fa déviation zany izy any ambadiky ny terrain tennis any zany any amin'ny cité du jardin moa zany fiantsonana iny any zany lalana fa ny avaty amin'ny ilany kosa raha avaty amin'ny Sainte Famille ianao zany no ivoaka dia ohatran'ireny tsenana laka misy reny ihany hoe ny misy apahany ampiasaina zany dia misy apahany mandeha tsara ihany. Fa zao zao lalan'io parady le parady zao miainga avy aty amin'ny biblioteka aty Ampefiloha no miainga dia mandeha amin'ny manodidina ny lakanosy iny dia mifarana any anatin'le sitin'le carnaval mihitsy. Dia ao anatin'le roa andro nytenenao teo zany misy an'le parady foana. Misy an'le parady foana isaky ny amin'ny 12 dia fa ny animation rehetrarehetra manomboka amin'ny 7 maraina dia efa miainga daholo ny zavatra hafa rehetrarehetra. Ny amarana tsika anazy ary afaka alefanao hoe fanentanana mahakasika an'ity inona moa zany fa dia manainga mavesatra atsika rehetra le izy ngamba tsy isan'andro no misy raha bojo amin'ny kalitao tsara ohatran'io zany satria tena maty anina tanteraka ny fikarakarana na dia maimai-pona ary le rehefa zany miezaka mihitsy manolotra zavatra amina kalitao avolenta zany dia manentana atsika rehetrarehetra hoe tongava fa sady mahita zavatra no falifaly ho an'ny mpenakavy mihitsy io ankasitrany ianao Samuel mivahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Eny tompoko misotro. Izay ny amin'iny fa mbola lavitrezaka ny fampananana asa sy ny fampiarana ny zony ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Mbola tsy mipetraka araka ny tokony izy ihany koa izany. Misy ihany koa ny fanelin-kiliana maro samihafa. Yves Richard. Mbola ambany ny tahan'olona manana fahasembanana tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao. Araka ny fananjavan'ny filohan'ny fikambanana sembana mijoro. Mbola maro ny fanilin-kiliana sy ny sivana mianjady azy ireo. Na izany eo anivon'ny fiarahamonina na eny anivon'ny sehatry ny asa. Antony, mbola adogoavana ny fampiarana ny zon'olona manana fahasembanana. Tsy azo diany tsy hita ihany koa ny tsy fampian'ny fitoerana mandray an-tanana sy manome asa mivaingana azy ireo. Zavatra iainan'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara dia nahita zany fa vitsy dia vitsy ny olona sembana zany tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa. Kanefa misy ny manana fahaiza-manao zany amin'ny zavatra maro isan-karazany. Dia nieritreritra zany izay hoe mandra-piandry an'izay lalàna edivanay foana, tohizanay foana ny fitakiana zany, ny fampiarana ny lalàna zany sy ny hoe ny domestication an'ilay convention internationale sur le droit des personnes handicapées, tohizanay foana ny fitakiana amin'izay fa mandra-pahatonga an'izay nefa aloha dia tapa-kevitra kosa zay ny hanao asa mivantana amin'ny fiainana andavanandro ny olona manana fahasembanana. Dia izay ny antony zany nanangananay zany azo fotodrafitrasy izao mba hanomezana asa mivantana ho an'ny olona manana fahasembanana. Maro amin'ireo olona manana fahasembanana no manana fahaiza-manao sy traikefa hiatrehana asa iray. Zava-dehibe ho azy ireo arak'izany ny fananana ny fitoerana toy izao. Tena hoe tombony amin'izy hoe ahafahana mampiasa an'ireo ankizy ireo. Ny olana manko eto amintsika eto Madagasikara aloha zany ny amin'ny sehatry ny asa zany ho an'ny olona manana fahasembanana sarotsarotra. Ary indrindrindrindra moa ho an'ilay ankizy karakarainay somary mavesabesatra ny azy fahasembanany dia tsy maharaka izy zany amin'ny resaka hoe concurrence na ohatra zany raha hoe any amin'ny zone France ohatra amin'ny resaka fanjairana nefa tena mahay manjaitra ilay ankizy dia izay no tena nahatonga an'ilay izy hoe allo tsika ihany zany mikarakara an'ilay ankizy ireo rehefa vita fampiofanana omena azy dia izay moa isorana an'ilay
amatsy hoe mba tena nahazo an'izay zavatra nietreretina izay iaraha mihaiko fifantonany maro i Madagasikara no nankantoa ny fifanarahany iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Mbola tsy hita taratra nefa ny fiantraikan'izany raha ho an'ny olona manana fahasembanana no resahiny. Antony, tsy misy ny fampiarana mazava ny lalàna voarakitra anatin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Zary lasa dinika mbola latabatra fotsiny ihany ny fampiarana izany, ka antony nananganana ny ivitoerana toy izao, ialana amin'ny fiankinan-doha mba tsy ho vesatra ny fiarahamonina intsony ny olona manana fahasembanana. Ny amaro ireo olona nandray anjara tamin'ny hetsika fanomezana raha maimaim-poana nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny fanomezan-drà androany teny amin'ny hôpitaly Asiera Fanadina. Ny tombo 20 isan-jato ny tany olona nandray anjara tamin'ny fanomezan-drà maimaim-poana tamin'ity androany ity. Raha oharina tamin'ny taona lasa, hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny direction de la transfusion sanguine tetsy amin'ny Asiera. Ho fanampiana ireo marary izay mila rà eny anivon'ny toeram-pitsaboana no antony hanomezan-drà raha ny fanazavana. Misy olona accident tsy fidiny atao amin'ny hôpitaly tsy ampy rà. Misy olona atao opération tsy ampy averà be noho ny fahaverezan-drà be loatra dia manome rà maimaim-poana amin'izao fotoana izao sy izao andro izao. Izay izany no antony mampirisika anahy. Efa miakatra ny tany olona mpanome rà maimaim-poana, saingy mbola ambany izany raha ny fanazavana hatrany. Ny tanjon'ny fikambanana iraisam-pirenena amin'ny sahana ny fahasalamana dia ho mpanome rà amin'ny sitrapo avokoa ny tsirairay avy, saingy raha neto Madagasikara dia vao ny 5 isan-jato ny rà omena amin'ireo ivitoerana rehetra eraky Madagasikara fanondrana rà ihany no avy amin'ny mpanome rà amin'ny sitrapo. Koa dia natao izao andro iraisam-pirenena izao ho fanefanana ny tsirairay amin'ny rà mpiarabelona mila izany. Raha tsy ahivina, ankalazaina isaky ny 14 jona ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanomezan-drà ka tetsy amin'ny hôpitaly Joseph Ravangy Andrianavalona no natanterana ny hetsika fanomezan-drà maimaim-poana ho an'ny Madagasikara. Manome rà, manome aina, mamonjy ny hafa. Izay no teny filamatra nandritra ity fankalazana ity izay nanentanana ny olona rehetra hanome rà ireo mpiarabelona izay mila izany. Lafima vao hafa kosa indray dia miditra amin'ny andro faefatra ny lalao iarahan'ny Cool TV FM amin'ireo mpieno sy mpijery totosa ny maraina teo indray ny fisarihana amin'ny vatana tanatin'ny fandaharana Sokola ka olona 3 indray ny tsara vitana tamin'izany. Olona zay. Mandritra ny fankalazana ny fetin'iray miaraka amin'ny Cool TV FM izay mankalaza ny 15 taonany no tanterahana ny maraina teo indray ny fisarihana andiany faefatra ka olona 3 indray no tsara vitana tamin'ity androany ity. Voalohany tamin'izany Yanke Brikovic no nahazo ny Bondasha 5,000 ariary ao amin'ny Lakabana. Rasolofso Nicole nahazo ny décodeur Blue Line miaraka amin'ny abonnement ary ny Rinason Irina no nahazo ny séance de spa et bien-être pour 2 personnes avy amin'ny Majorelle. Efa lalao foana dia tsy mety mahazo mihitsy dia tsy namposiko ilay izy satria nahazo sady tamin'ny mankafimbolika dia vao maika fa dia manintana antsika rehetrarehetra andray anjara mahafinaritra be ny lalao Cool TV. Ho amin'ny andron'ny rahampitso, tsotra hatrany ny fandraisana anjara, manisy j'aime ny page Facebook Cool TV FM. Aorian'izay manisy j'aime ny publication izay anaovana ny fisarihana rahampitso ary mandefa firarintsoa ho an'ny dada ao amin'ny commentaire. Ny fisarihana amin'ny vatana dia atao amin'ny fandaharana Sokola rahampitso Zoma 10 Jona amin'ny 9 ora maraina. Lalaova dia mazaoloka goavana ho an'ny dada. Powerbank sy kit Bluetooth avy amin'ny Iris Multimédia, bon de restauration ho an'olona 4 ao amin'ny Pastahit Lasity, bon d'achat na solomaso ao amin'ny Arivo Optique. Cool TV Cool FM, Dimtan. Amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetin'ny raha izao dia manome tolotra miavaka ny Hexagone etsy amin'ny Victoria Plaza fihenam-bidy amin'ireo finday raitra sy tsara kalitao ary misy garantie 12 volana be izao. Fanadidena. Ho an'ireo izay sahirana mitady fanomezana ho an'ny raim-pianakaviana amin'izao fetin'ny ray izao, misy ny tolotra ataon'ny Hexagone amin'ireo finday hita ao aminy. Toa ny Wiko View 2. Mampiavaka an'izy ity dia mémoire interne 32 giga, 2 giga de RAM, 3 giga de RAM dia batterie 3000 mAh. Tsara sary be izy ity, 16 ny appareil photo frontal dia misy reconnaissance faciale dia ny atoriana
misy ny appareil photo dorsal ny 13 dia misy lecteur d'empreinte. Ny écran-ny 19/9 araka ilay lasaiko teo dia lamosina hito mangirana ito. Mitovitovy amin'ny bikana Samsung S8, S9. Tsara batterie be izy mahavitanao mandritra ny à peu près 16 heures de temps raha miainga ohatrany ianao zany amin'ny enina sasany dia azo antoka tsara fa raha mody amin'ny 7 alina mbola mahazo batterie tsara mihitsy connecté zay. Isan'ireo be mpitady indrindra ao amin'ny hexagone ihany koa ny Wiko Leny 4 raha 5 alina sy 4 hetsy izany teo aloha. Amin'izao ampototry ny fahatongavany ny fetin'ny ray izao, misy ny tolotra manokana atolotry hexagone ka ampidinina ho 5 sy 7 alina sy 4 hetsy ariary ity Wiko ity, izay efa Android 7 tsara ny fankatsary, 8 mégapixel ny aoriana raha 5 mégapixel no eo anoloana. Miaritra tsara ihany koa ny batterie. Ankoatra izay, misy ihany koa ny finday Motorola izay marika fantadaza sy tsy soviana amin'ny maro intsony hita ao amin'ny hexagone. Motorola Moto C+, promo ihany koa ty amin'ity fetin'ny ray ity sy ny fetin'ny fahaleovan-tena. Mémoire interne an'izy ity 16 GB dia 1 GB de RAM. Ny batterie ny tena mampiavaka anazy 4000 mAh ny batterie. Afaka anaovana connexion ela be izy en plus 4G connexion. Android 7 nougat zany ny Android atao anatiny. Izay momba ny Motorola C+, tsara appareil photo ihany koa izy. 8 ny ato aoriana dia 2 mégapixels fa misy flash en frontal. Ity koa zany azo antoka tsara, efa manana expérience tsara be ny Motorola hatramin'izay. Ho an'ireo izay hanolotra fanomezana miavaka ho an'ny ray na ihany koa anararoatra izao fihenam-bidy manokana atolotry ny hexagone izao, afaka manantona eny amin'ny centre commercial Victoria Plaza ao amin'ny rihana voalohany ary ao amin'ny box C105 izay ahitana ireo fihenam-bidy miavaka ireo. Raha tsy afaka tonga eny an-toerana, azo atao ihany koa ny mividy ireo finday ao amin'ny tranokala www.hexagone.mg na ihany koa amin'ny page Facebook ny Hexagone. Garantie 12 volana ary avy any Europa avokoa ny entana rehetra hita ao amin'ny Hexagone. Tontolon'ny fanatanjahantena dia manomboka androany tompondaka eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra zareo mpampiadrano izany hoe ny Russie noho ny fandoana tamin'ny Arabie Saoudite. Fanadidina. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fiadiana izay ho tompondaka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra na ny mondial 2024 izay ho tanterahina any Russie. Fa nefa ny amin'ny ity andiany fa 2020 ity no nandray anjara ny Rosiana mpampiantrano. Ny taona voalohany nandraisany anjara 4,770, ny faharoa ny taona 2020, ny fahatelo ny taona 2024 dia izao indray. Any amin'ny laharana fahafitopolo maneran-tany nefa izy eo amin'ny filaharan'ny FIFA ary fahafito-ambinipolo i Arabia Saodita izay nifandona tamin'ity anio ity. 230 ireo ekipa mpirenena iady ilay amboara-goavana tsy manam-paharoa ary mpilalao 470 no andray anjara. Tonga ilay nandrasana ho ireo mpankafy baolina kitra maneran-tany. Any Russie avokoa ny mason'izao tontolo izao mandritra ny 2 volana. Efa taona no nanomanana izao lalao izao ho an'ny ekipa rehetra raha vao vita tany Brésil ny taona 2024. Ny ekipan'ny Allemagne raha teo ny tompondaka farany teo izay mbola hiezaka hitazona ny sezany, tsy ambakan'izany koa ireo ekipa sasany. Tamin'ny 9:00 teto amintsika no nanomboka lalao, mitovy ny oran'ny Moscou sy ny eto amintsika, fa rehefa miparitaka amin'ireo kianja hafa no mety misy elanelan'ora satria kianja 12 no andraisan'ireo lalao 420 ho tanteraina hatramin'ny 15 ny volana Jolay ho avy izao. Fihaonana teo amin'ny ekipan'ny Rosia mpampiantrano izay nihaona tamin'ny Arabia Saodita no nisantarana ny lalao tao amin'ny kianjan'ny Stade de l'Unity de Moscou tamin'ny ity anio ity. Raha ny voka-dalao dia notsan'ny Russie tamin'ny 5 no ohatra Arabia Saodita tamin'izay lalao fanokafana ny mondial 2024 izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia nanatanteraka fitsiketsehana andalambe ireo vahoaka any Argentine mitaky ny andanian'ireo solombavamboaka any an-toerana ny lalàna mamela malalaka ny fahafahana manala zaza. Fanadina amin'ny sariny France 24. Fotoana izao ahafahana mampanaran-dalàna ny fanalan-jaza any Argentine. Izay no ikika sy soram-baventy entin'ireo vahoaka Argentin teny an-dalambe nanomboka ny androny omaly.
takin'ireo vahoaka ny andanian'ireo solombavim-bahoaka any an-toerana ny lalàna mamela malalaka izay fahafahana manala zaza izay. Manantena ireo vahoaka argentin izay miisa 770 tapitrisa amin'izao fotoana izao, fankasitrahany filoham-pirenena izany, taoriny ny fankatoavany ny fanambadiany ny olona mitovy fananahana, fa ihany koa amin'izao mandat faharoa sady farany ny filoham-pirenena izao. Efa edin-kevitra eny anivon'ny parlemanta amin'izao fotoana izao ity raharaha ity, antony anaovan'ireo vahoaka ny fihetsiketsehana manindry ireo solombavim-bahoaka. Raha tiana ny ampanan-kery ny lalàna, mila solombavim-bahoaka 720 ampandany izany. I Argentina ny firenena latino-américain faharoa aorianan'ny Uruguay nampandany izany lalàna izany, raha lany eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny lalàna mamela malalaka ny fanalanjaza. Dia izay mamarana ny vaovao hisaorana ianao nanaraka izany. Hisaorana manoka ihany koa ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko. narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny lavashkeri ho finaritra ny tontolo andronao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna. narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.